Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Miaraba antsika rehetra izay manaraka izao fahita lavitra izao no tenako ankehitriny. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika noho ny fitahiny sy ny fahasoavany ary ny famindrapony ka mbola nomeny indray ty tombonandro avelomantsika ity izay erahantsika mifampahery mifampivavaka ihany koa amin'ny alalan'ny zao fandaharana izay efa fanarakitsika izao. Ety am-piandohana dia manonona sahady ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany ary ny fitahiny ho amintsika rehetra tsy akanavaka ny tenako, na ho antsika izay any amin'ny faritany, na ho antsika eto Antananarivo, na ho antsika any ivelan'ny Madagasikara izay manaraka ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny Canal Plus. Miarahaba antsika ny tenako ankehitriny ary mirary soantsika rehetra mihitsy mba tena ahita fahasoavana sy ho tahin'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'ny tia fampianarana tenin'Andriamanitra sy fiaraha-mivavaka ataotsika izany. Ka voninahitra ane dia man'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanamasina irery. Faharoa manarakaraka izay de izao, tsika amin'ny alalan'ny fandaharana zay efa fanarakitsika taka izao de aza raisinao zava-maivana mihitsy na raisinao takony hoe kisendrasendra no hahitanao tenin'Andriamanitra taka izao, fa raisy hoe programan'Andriamanitra manokany, afan'Andriamanitra miasa, afan'Andriamanitra manetsika ny tanany mahery mba anasitrana anao, amany olanao, amonjy anao, ary indrindra ho anao zay ao anatiny ady fakovina tena hoe tsy mahita intsony hoe izy anao no lalakombana, de hoy aminao hoe raiso programan'Andriamanitra ny ahitanao ny afatra taka izao, satria manana zavatra lehibe, manana lalana goavana anokafana lalana ho anao Andriamanitra. Ka hoy amintsika zany hoe misaoran'Andriamanitra ianao, fa izy Andriamanitra no nanomana nyty androandroany ty, nanomana n'izao fotoana izao mba ahafahany miasa sy ahafahany mamonjy anao. Betsaka mantsy ny olona zay isaorako an'Andriamanitra lehibe mihitsy ny hoe manaraka ny fahitalavitra taka izao izy, de amin'ny alalan'le toriteny, amin'ny alalan'ny vavaka zay atao, de misy hetsika lehibe ataon'Andriamanitra, misy asa magaga ataon'Andriamanitra fiainan'ny olona, ary tsy vitra amin'ny olona ireny ny teny mihitsy ny hoe pastera tena tamin'ny alalan'ny vavaka zay natao de ny zavatra niongotra tany anatiko, tamin'ny alalan'ny vavaka zay natao de nitsahatra ny aretiko, tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataoko de ny zavatra nivoaka tao amiko ary henoko hoe maivana za tao aoriana zay, tamin'ny alalan'ny vavaka zay natao any koa de nanomboka nivany olana. Maro amintsika zao ny miantso anay amin'ny telefônina, tsy mbola hitako tare mandraiky ny androany hoe ohatry ny ahoana zany olona izany, fa tamin'ny alalan'ny toriteny izay natao tamin'ity fandarana ity, de tamin'iny no nahitany numéro telefônina nakasika anazy ny tenin'Andriamanitra, na rehefa vavaka ho an'le olona tokoa zay isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra averinao am' Jesosy ane voninahitra, fa tena hoe misy asa magaga fanafahana lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Koa manasana ho ankoa aho izay mahita ankehitriny raiso ny anjaranao am' Jesosy Kristy androany. Ka andetsika amaky tenin'Andriamanitra ary am'izao fotoana izao ao amin'ny filazantsara ny liko toko 7 ao amin'ny 5 faranatsika hatrany amin'ny 7 liko toko 7 eo andininy 5 de zao vaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Jesosy nanakaiky any Jeriko dia indro jamba anankiray mipetraka nangataka teo amoron-dalana, ary raha nandreny vahoaka nandalo izy de nanontany hoe inona zany, ary ny olona taminy Jesosy avy any Nazareta no mandalo, de niantso mafy raha lelaka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko, ary izay nandeha teniny aloha de niteny mafy azy ka ampanginy, fa vo maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida mamindrafo amiko.
ary jesosy nijanony de nasainy hoentina eo aminy raha lehilahy ary rehefa mbiakaiky izy de nanontany azy jesosy ka nanao hoe inona moa ny tianao ataoko aminao ary izy tompoko ny mba hampahiratina ny masoko de o jesosy taminy mahirata ny masonao ny finonao nefa navonjanao ary niaraka tam'izay de nahiratra ny masiny. Io tenin'Andriamanitra ao filazantsara lika toko 20 manomboka tiny 5:30 ka hatramin'ny andiny ny 3:70 io zany no akatsika fampianarana eto am'tya afatra hoentina androany ity. Eo de ahitana tantarana lehilahy anankiray izay voafatotry ny fijaliany ary ambaran'ny baiboly fa ity lehilahy ty de jamba hatramin'ny folo fakely tamin'ny androm-piainana zany izy dia tao anaty fahajambana ny aina tao anatin'izany fahajambana izany foana ary rehefa tonga ny fotoana fahalehibiazany de inona mba nataony nangataka izy nangataka fiantrana taman'olona nangataka fanampiana taman'olona mangataka vola amin'ny olona izany foana ny andro tokon'androny izany foana ny fiainany ty lehilahy ty isan'andro na iandro dia ambarany tenin'Andriamanitra fa mbola tonga to am'le toerana izay fangatany ihany io lehilahy io teo amin'ny toerana zay mazatra azy ka na ian'ny vahoaka mitabataba izy mazava be fa tsy mahita ny masiny fa ny sofiny kosa nandre de rehefa nandre ny olona mitabataba ity lehilahy ty de nanomboka nametraka fanontaniana hoe fa misy inona zany zareo, inona ny zavatra misy, inona ny zavatra mitranga to mitabataba ny olona be deaibe nomboka ny teny ny olona manao hoe jesosy tompony mandalo. De rehefa reny ty lehilahy ty zany falim-panontaniana nataon'ny olona men'ny olona anazy izany de nanomboka ny antsoantso lay jamba ozy voalazany tenin'Andriamanitra ka ny teny manao hoe ry jesosy tompo zanaky Davida amindreo fo za de nanomboka ny sakanan'ny olona izy ka ny teny tamin'ny olona mana aza miteniteny eo ianao, aza miantsoantso eo ianao, mangina ianao fa vo mainka niantso indray izy ka ny teny manao hoe ry zanaky Davida mamindrafo amiko ianao. Nanomboka reny jesosy ny antsoantsony tafapaka tany am' jesosy kristy nihika an'ty lehilahy ty ka natonga jesosy ny teny manao hoe mandeha agnana antso le jamba ka oeto makaty amiko aty. Mazava be jamba miaraka ny fahantrany, jamba miaraka amin'ny aretina, jamba miaraka ny fahoriny, zany ny entina nanatiny an' jesosy, zany ny teo anilan' jesosy todika tamin'ny lehilahy io rery jesosy tsy tamin'ny olona rehetrarehetrarehetra. Maro ny olona maro ny olona nanaradia fa tamin'ity lehilahy ty jesosy nametraka fanontaniana ka ny teny manao hoe inona ny tianao ho ataoko aminao androany. Zay afatra ngeza be teny manandanja fanontaniana napetraka jesosy zay no tiako hitondrana ny fampianarana androany. Mipetraka tamin'ny jamby io ny fanontaniana manao hoe inona ny tianao ho ataoko aminao androany. Fa mandinona kay jesosy no nametraka fanontaniana tamin'ity lehilahy ty. Ity lehilahy ty ge jamby, ity lehilahy ty ge mahantre, ity lehilahy ty ge mpangatake. Fa nandino jesosy kristy mbola nametraka fanontaniana. Nisy fotoana somary nieritreritra hoe tsy efa fanta jesosy hoe tokony atao, jamby io, mahantra io, tsy manamboly io, mpangataka io, maloto lamby io. Dikan'izay ty izao maro zavatra ilainy, maro zavatra tsy ananany, maro zavatra bango amin'ny tenany kanefany tonga tamin'ny fanontaniana inona ny tianao ataoko aminao. Dikan'izay de izao fanontaniana io fa mila valina kanefa ny ko le mpanontany manana zavatra rehetra. Zany na inona no tenen'ny ty lajamba ity hoe zao ny ilaiko, zao ny tediaviko, zao ny iriko, zao ny agatahako, zao no mehoa azo ny daholo zany satria hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ty lehilahy ty tsy ny salasala zao ny teneniny rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko izy, ny mba hampahiratina ny masoko izy, zay ny tena ilaiko, zay ny tena tedaviko. De o jesosy tamin'ny manao hoe mahirata ary anao, mahirata ny masonao.
de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe niaraka tam'izay de nahiratra ny masony ty lehilahy jamba ity. Jamba amapolo taonany maro, jamba tao anatin'ny taona maro, jamba tamin'ny androm-piainany manontolo. Rehefa tonga le fantanina hoe inona ny tianao ataoko aminao de misokatra indray ny masony. Androany anko aho ry mpiaino izay manaraka ankehitriny, te hiteny amintsika rehetra ako hoe io Andriamanitra, io Jesosy Tompo, le Andriamanitra velona zay ambaranay aminao io de izy manana ny zavatra rehetra, manana ny zavatra rehetra izy izay ilain'ny olona, manana ny zavatra rehetra izy izay irin'ny olona, na inona io na inona ho anao zay manaraka ankehitriny mila resy lahatra ny am'izany ianao, satria tsy hoe ity lela jamba ity rery any no nahazo zavatra tamin'i Jesosy. Mazava be aloha ny tantara teto, fa rehefa nametraka fanontaniany Jesosy ka niteny Jesosy hoe mahiratra ny masonao, niaraka tamin'izay ty lehilahy ty nahiratra ny masony ka nitovy amin'ny olona rehetra izy. Afaka nahitan'ny olona, afaka nahita zavatra mbola tsy hitany hatramin'izay, afaka nisy fahazavana teo am'lohany, ary ny tena nampahery be anahy de hoe tamin'ity fotoana anankiray ty tao Jeriko ty de ity lehilahy ty nahazo zavatra lehibe tamin'i Jesosy. Marobe ny olona nanaradian'i Jesosy, marobe ny olona nanaraka an'i Jesosy avaorina, marobe ny olona nanaraka an'ity lehilahy ty aza miteny ianao, fa zavatra voasoratra eto aloha de izao, ity lehilahy ty tamin'izany fotoana zany no nahazo zay nilainy, nahazo zay nitediavina, nahazo zay zavatra tsy nananany, satria mipetraka tamin'ny fanontaniana de nahiratra io lehilahy io ka lasa nanaraka an'i Jesosy. Tsy tamin'izany vanim-potoana izany ihany anefany no nisy zavatra lehibe nataon'i Jesosy, na hoe nisy zavatra magaga no tanterahan'i Jesosy, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa zao ohatra any amin'ny filazantsara amin'ny Matio 9 dia ao amin'ny 15 nisy kapiteny anankiray, kapiteny Romanina. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny ankizilahy dia narary ny paralysé io za ankizilahy io, de lasa niazakazaka nanatona an Jesosy ihany koa ty kapiteny ity tamin'ny toerana anankiray. Ka rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy le kapiteny de niteny tamy hoe mba mamodrafo amin'ny ankizilahiko fa mijaly loatra izy. De zao valy teny Jesosy hoe ho avy ihany koa ary ahako anasitrany any ankizilahinao. Hitatsika izany Jesosy tsy mandany fangatahany, Jesosy ihany koa tsy misy fandavana ao aminy, fa efa zavataraky ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'le olona. De hoy Jesosy hoe ho avy any an-tranonao ahako, anasitrany any ankizilahinao ahako. Fe ty kapiteny ty moa nanakana hoe tsy mendrika ho any an-tranoko akoriny ianao, tsy mendriky nidiranao any ahako, fa za koa nge mba manana lehibe rehefa miteny amiko lehibe ako hoe madana ataovy zao de manao ary manana olona mba fihezako ahako, rehefa miteny amiko, rehefa teneniko re hoe andiana ataovy zao, irahako makary de mandeha, irahako manao zao de manao. Noho izany Jesosy mitenena teo sitrana ihany koa ny ankizilahako. Niaraka tamin'izay ihany koa voninahitra ho an'i Jesosy sitrana ihany koa ilay ankizilahy. Ry mpiainoavana, manana ny hery ny Andriamanitra, tena manana ny hery ny Tompo Jesosy, afaka manatanteraka manome zay zavatra rehetra ilain'ny olona sy irin'ny olona. Inona hoy ianao no natonga an'ilay jamba afaka nahiratra ny masony? Inona ihany koa natonga an'ilay hoe ankizilahy le kapiteny afaka sitrana ny aretina paralysisa zay nahazo azy? Mazava ho azy fa no ny herin'Andriamanitra, no ny herin'Andriamanitra ny asa tao aminy, no ny herin'i Jesosy Tompo zay ao aminy, zay mahatonga anazy sa mametraka fanontaniana ka miteny amin'ny olona manao hoe inona tianao ataoko aminao, dikan'izay de izao ain'ny herin'Andriamanitra tanterana avokoa zy zavatra rehetra, ain'ny herin'Andriamanitra ao atao somena avokoa zy zavatra rehetra ilain'ny olona, na inona io na inona, ain'ny herin'Andriamanitra izany. Zavatra anankiray tsikaritra sy hita nefa andriavana ty izao, ny mampalahelo marobe ny olona no misalasala manoloana zany herin'Andriamanitra izany. Ary ny tenin'ny Timoty de mahatonga saina be ny zavatra sorata amin'ny Paoly amin'ny Timoty 2:7-5 hoe be de be ny olona manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa saingy mandany herin'Andriamanitra. Ohatry ny rehefa jerevana ivelany, mifetsiketsehany,
ny pôzipôziny ny zavatra taony ny fiteniny olona de ohatry ny hoe tena zany ny olona manana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, zany ny olona tena vavaka, zany ny olona tena ohatr'izao, na zany ny samy manana fomba hitsarany sy ny fihetsiketsehana taony ny olona maro. Fa izao kosany hoy Paoly manao hoe be deabe ny olona manana toe-mpanaraka an'Andriamanitra fa mandala herin'Andriamanitra, kanefany averiko tsara ny teniko fa natonga le jamba sitrany afaka ny jamba teo aminy ka nahiratra, natonga ny ankizy lahy le kapiteny afaka tamin'ny aretina ne de noho ny herin'Andriamanitra ny asa noho ny herin'Andriamanitra ambarako amitsika fa ireto olona tantaraiko amitsika reto anakoroa na le jamba na le ankizy lahy le kapiteny ange tsy nisy vavaka napetraka hoe tsy nametra tanana manokana, tsy nisy vavaka sy dinidinika manokana hoe alao aloha ataony resaka, fa ny tena izy de hoe etsiky ny hery avao am Jesosy de afaka nanan-kery ny tondra fandritranana, tondra zavatra lehibe teo amin'ny fiainan'ireo olona. Inona ny tianao ataoko aminao Jesosy tompo? Hoy aminao androany zay miainao ankehitriny manaraka ny fandaharana Jesosy io androany de ambarako aminao fa mbola tsy miova ny heriny, tsy miova ny zavatra taony, tsy miova ihany ko ny fanontaniana petrany hoe inona ihany ko no tiany Jesosy atao amitsika androany ho anao zay mahita manaraka izao afatra izao. Ho Jesosy aminao androany, inona kay ny tianao ho ataony Jesosy ho fiainanao? Manana olana ve mitokantranonao ianao? Tsy mety matsanga tokantrano mihitsy ve ianao? Sa mikorotana ve fanabadianao? Sa nareo vady ohatry ny hoe ao anaty tranao fa iana maso tahotra olona na hoe no nienatry ny voninahitra sisa de miray tranao ihany fa efa taona maromaro, volana maromaro efa tsy miray fandriana intsony, efa tsy miray hevitra intsony, efa tsy miara misakafo intsony, efa tsy mifampiresaka intsony ao an-trano. Rehefa ena mason'olona de ohatry ny hoe tena mpivady ihany, ohatry ny hoe rehefa eny alohan'ny olona de ohatry ny hoe mifankaty ihany, fa lasa ohatry ny cinéma sisa zavatra tao, lasa sary mihetsika isisa fa ny tena izy efa maty le tokantrano, efa maty le fitiavana, efa tsisy intsony izany ary tsy miaina am'izany intsony. Nefa ndre olona de manapady aman-janaka fa zany ny ainany am'izao fotoana petraka aminao ny fanontaniana. O Jesosy, inona tianao ataoko aminao androany? Afaka tonga aminao zay ilainao. Misy ny olona efa tena rava fiaina mba olona nana maizy azy nanakarena tsongon'olombolo arabaky teny mbananana fanana be deabe, mety rava tanteraka fianona mbola mety vesara natrosany anao ankehitriny ka ozy anao aiza ny tany aleoko, mety makao am-piangonana ihany anao, mety mivavaka ihany anao, mety mba mandeha taky ny olona rehetra milanja baiboly ihany anao isaky ny fotoam-bavaka, fa zavatra tsapa sy hita de ohatry ny hoe efa tsy misy ninina ntsony am-pelantanana fa de nataonao de mba ho any am-piangonana ako nde ho any aloha so de mbany mba tsapaky fampahiresana, fa tsy vitsy ny olona na tonga am-piangonana azy izy zavatra hita ny zavatra tsapa de hoe tsy tena matsapa zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra ntsony ny olona. Nefa ny hoe aminao androany tsy miova Jesosy zavatra ataony, tsy miova Jesosy ny heriny, tsy miova Jesosy ny fahasoavany, fa zay nataony fahiny de mbola ny nataony omaly, mbola ny atao androany, mbola ny atao rapitso ary mbola ny atao mandrak'izay. Baiboly de miteny za Jehovah tsy miova zay Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra tompoko, tsy miova izy, tsy miova ny heriny, tsy miova zavatra taony, tsy miova ny fanomezany. Ho any an-tranonao ao sy mba tsy aleka kapiteny anome sy zavatra ilainao atao amin'ny ankizy lahinao. Inona ny tianao ataoko aminao izy? Mahatsy ale jamba. Afaka mbola hipetraka amitsika hoa zany fanontaniana zany, ary raiso hoe ho anao zany fanontaniana zany androany. Ary za androany ny tena aminao, inona ny tianao ataony Jesosy amin'ny fiainanao androany? Marary ve anao? Efa niteny ve ny dokotera hoe tsy sitrana ntsony anao, na hoe alanenina sisa ity? Betsaka ny olona efa hitako tena tao anatin'ny aretina faran'izay mafy, tao anatin'ny aretina nantany vola amina tampitrisany, ary be deabe tamin'ny olona fanifanina taminay ny vavahana mararo mafy efa hoe tena raha maha-olombelona de hoe tsisy tsony fa isaorana lehibe Jesosy fa rehefa tonga ny olona nitady fanasitranana de meny Jesosy azy tokoa zany ary sitrana ny olona. Ka hoy amitsika zany, inona ihany koa ny tian'Andriamanitra ho atao aminao androany? Tsy tamin'ny andron'io lehilahy jamby io any, tsy tamin'ny andron'ilay le kapitely any, tsy tamin'ny andron'ny baiboly any, na tamin'ny andron'ny Jesosy tety ambonin'ny tany any,
fa raha mahita ny tantaran'ireo apôstôly aho be de be zavatra nampanovin'andriamanitra an'izy ireo ary be de be ny olona nitain'andriamanitra sy men'andriamanitra sy ny ilaina ary hatramin'izao vaninandro misy atsika izao sy ainatsika izao de mbola misy zany fa hoy aho hoe aza mandany ny herin'andriamanitra ianao mila miny herin'andriamanitra ianao fa tena somary malasa saina kely angely tenin'andriamanitra nambaran'ny Paoly zay vakitsika ato amin'ny Timoty faharotoko fahatelo andimy fahadimy be de be ny olona manana toe-panaraka an'andriamanitra fa mandany herina tsy ahita an'andriamanitra miasa tsy ahita ninina avy amin'ny tompo ny olona tahaka izany ka hoy aminao zany fa notanina mipetraka de hoe fa ahoana inona no antony mahatonga ny olona maro am'izao fotoana izao zay tsy tena matsapa zavatra lehibe avy amin'andriamanitra intsony inona ny antony za teny aloha hoe tsy miova nke andriamanitra tsy miova ny heriny tsy miova ny zavatra ataony fa mifanontany apetraka hoe fa maninona no tsy tena matsapa izany ny olona maro mitonga ao am-piangonana izy mavesatra tonga am-piangonana izy mivesatra olana tonga am-piangonana izy marary tonga am-piangonana izy manana olana tonga am-piangonana izy mijaly tonga am-piangonana izy mitanondry fa mivoaka ao izy mbola mavesatra sy mitanondrika ihany inona no antony de hoy aho voalohany indrindra aloha ny antony tompoko tsy avy amin'andriamanitra tsy avy amin'andriamanitra mihitsy ny antony fa raha izaho manokana de resy lahatra fa tena mbola afaka anao sy anatanteraka sy ilain'ny olon'andriamanitra fa ny antony voalohany mahatonga ny olona tsy tena mahazo zavatra ilainy tsy mahazo zavatra tediavina tsy mahazo zavatra mba ireny avy amin'andriamanitra voalohany de izao be de be ny olona mbola misalasala hoe vita n'andriamanitra ve zany sa tsy vita misalasala izy manoloana ny zavatra ataon'andriamanitra sy ny heriny misalasala izy manoloana ny zavatra ho ataon'andriamanitra mihevitra izy hoe taloha angambany zany ny vita n'andriamanitra taloha angambany zany no tantera no hain'andriamanitra natao ry havanao be de be ny olona tsy mino tsy tena mino ny akamaroan'ny olona fa afaka tokoa izy ohatrany hoe manana toe-panaraka an'andriamanitra fa mandany heriny tsy mino misalasala ny olona tsy tena misy finoana ao anatiny ary sa mahatonga ny fiainany tsy miova de be am'ireny olona reny ka lasa kivy fikivy izy tsy te hivavaka tsony aho lamy fotsiny fotoanako tsy te hivavaka tsony ahako tsy hitakory zay varana tsy matsapa nininina akory zany nataon'ny sasany ary tsy vitsy ary ny olona nge am'izao vaninandrika zao atao findrafina fiangonana ohatrany hoe mitenteteziny daholo ty fiangonana ty satria zay no heveriny izay ny eritreretiny fa ahafahany mahita fahasoavana avy amin'andriamanitra na ahita famonjen'andriamanitra tsia hoy aminao ianao mila resy lahatra hoe afaka manao zavatra lehibe amiko andriamanitra izy antsoga no miteny tam'le lehilahy jamba inona ny tianao ataoko aminao de azo teo amin'ny toeran'io any ny zavatra nangatahany azo teo amin'ny toeran'io any zay zavatra ny ilainy tsy nandeha tany amin'ny toeran-kafa zay vezivezy tary fa teo ihany de azo za satria teo ny nahitany an' jesosy ka hoy aminao eo amin'ny toerana nahitanao an' jesosy de afaka eo ny anaovany zavatra lehibe ianao mihina fa azonao tiako ambara ka zay ny mahatonga anao hoe miteny amin'ny olona be de be ny olona ao tsy matsapa an'ina satria misalasala manoloana ny fahaizan'andriamanitra sy ny fahalebiazany tsy tena mino ny olona ny amy zavatra ataon'andriamanitra raha tsy zany ve nisy ale tantara atao am'mpanjaka faharotoko fafito manomboka adiny voalohany sy ny faharoa nisy mosary mafy tao Samaria tratran'ny fahirano izy ireo niakatra be vidim-piainana nomboka fampinajana ka ny olona midika zany fa sarotra ny fiainana efa mafy ny fiainana nijany ny olona tao tsy nanakohanina mihitsy fa niteny andriamanitra hoe teneno amin'ny olona mahatsy any Elisa io raha pitso de mora be mihitsy ny vary sy ny koba bavadiny Samaria anio ny olona mbola mijaly anio tsy manakohanina anio tena fahoriana anio tena tsy hoe maty mosary ara-baky teny fa hoy zay andriamanitra raha pitso tonga de mora be ny vidin'ny koba mora be ny vidin'ny vary ombavadiny Samaria feo amin'ny andininy faharoa mpanjaka faharotoko fafito de ozy ny teny le lehilahy fitenany mpanjaka na de anao varavarankely eny amin'ny lanitra ve andriamanitra de isa zavatra izany hitatsika misy karazan'olona ke ohatr' zany ka raha ianao zany de tokony ho tonga sainana so de bazany ary ny antony mahatonga ny fiainako ty tsy miova mahatonga ny fiainako ty tsy tafavoaka mahatonga zay zavatra iriko tsy azo satria misalasala tsy mino ny herin'andriamanitra sy ny fahalebiazana andriamanitra rehefa anao de tsisy masaka an'izany ozy my baiboly fa itsika ny raindray no misalasala tsika ny tsy mino ka hoy amitsika asakasaka zao zay tsy ino aloha fa raha za de mampahery anao mino ny herin'andriamanitra fa afaka omeny anao
sy renao androany. Faharoa, satria mandeha fotoanatsika de zao any ko ny antony any ko mety mahatonga ny olona tsy mahazo na tsy afaka mandray mihitsy lay zavatra angatahany sy ilainy avy amin'Andriamanitra de izao: mbola be deabe ny olona sady mivavaka amin'ny manota ny olona hoso tenin'Andriamanitra Isaia 7:5. Ny elokare sy ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tafaka de tsy miaino izy. Misy olona zany mangataka Jesosy eo meo azao Jesosy eo pahitiny ilaiko enao ary nanome an'le pagale le jamba nangataka iny maninona tsy omenao araky le toroteny eniko teo meo ana Jesosy mba ilaiko sy angatahako ary fa magaka teo maninona tsy azonao le izy taky ny varahana ny lanitra ohatrany hoe tsy miaino anao ve Andriamanitra sa miangatra tsia misy hevitra aho ka raha eo le hevitra de mazava be fa tsy ho tonga any am'le mpamme zavatra rehetra mihitsy ny fangatahanao sy ny antsoantsonao ka hoe aminao zany andao hoe soro ny fahotana mila ny fahazaran-dratsy tsy mety hoe sady manompo an'Andriamanitra manota manompo sampy tsy mety hoe sady manompo an'Andriamanitra makany amin'ny pahita sy mpanandro tsy mety hoe sady manompo an'Andriamanitra fa mitahiry ody ao an-tranonao ao tsy mety hoe sady manompo an'Andriamanitra anao fa isaky nivoaka ny trano anao de mbola miaraka amina ody ratsy tsy mety zany tsy anao ninina aminao Andriamanitra. Misy karazan'olo isaky nivoaka ny trano de hitady asa fa izotriotra ody kely aloha asiko ody am'izay de mahita asa eo tsy sady mivavaka ihany tompoko tsy mety zany fa manao tsintsina an'Andriamanitra mihitsy lasa ohatry misy hevitra am'le olona sy Andriamanitra mierika ozy de hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra ka hoe aminao zany raiso fahasoavanao anao narenao Inona ty afatra ty afaka manome zy angatahanao Andriamanitra fa andao arodana le hevitra. Fatelo, ny hitako any koa olana lehibe de ity mahatonga ny olona tsy tena matsapa tsy maharay zavatra angatany avy amin'Andriamanitra tsy tena mazoto mitady an'Andriamanitra sy ankin'Andriamanitra amin'ny olona. Ohatra am'izany zao le lehilahy mpanjaka anankiray atao hoe iasa mpanjaka narary izy zao rehefa narary izy de ina natao ny asa mpanjaka tsy netehitra tamin'Andriamanitra izy nefa ny tokony azakazakanako amin'Andriamanitra fa aloany nakany ampanao sikidy aloany niankina tamin'ny Andriamanitra hafa de ozy voalaza amin'ny Baiboly hoe maty tamin'ny fotoana tsy tokony mbola fatesany iasa mpanjaka raha tokony mbola velona ny antony de satria tsy nitodika nitady an'Andriamanitra izy fa niankina tamin'ny mpanao fanafody tezitra Andriamanitra nalahelo Andriamanitra maty izy. Ozy ny Baiboly renao kosa maroso tady an'Andriamanitra ka fona amitsy to de ifo amonjy anao tokoa izy ka apiadany indray fa marinanao apiadana anao Andriamanitra fa izao andao ty nitady ny tompo io indrindra teneko aminao fititiavana an'Andriamanitra tsy hoe ohatrano fotsiny miantoro teny ato pasteur de mandoaly terera ato vita fa tongavo andao mitrany amin'ny fiangonana andao mihaino tenin'Andriamanitra andao atambatra ny tena Kristy amonjy fiaraha-mivavaka aza miavinavikevitra fotsiny ianao na tsy manam-pahalalana hoe sa pasteur le miaroaro man'olona am-piangonana mihitsy tsy vitako asao de mitora fatafitinana aloko tonga de atao trano re de tavokato izy tsia matona sina ny fiangonana ary matoa amiko Davida teny hoe faly ara hoy izy reo tamiko ndray tsika ohatran'ny Jehova fifaliana ho an'iny lehilahy satria izy mpanao sitrapon'Andriamanitra zany makany an-tranon'Andriamanitra izany tena tiany de ho anao ihany koa manasa anao zahay ary ohatra am'izany ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely zay misy anay isaky ny Talata Alakamisy isaky ny amin'ny ray ora sasany misy fampianarana tenin'Andriamanitra ao misy vavaka fanafahana lehibe mihitsy ho an'ny olona zay misy fanaratsy tampiasarana ozina tsy matsapa mazavatra miangana fiainana faravarava manasa anao tongava ny Alahady ihany koa amin'ny 7 ora amin'ny 5 amin'ny 2 ary ny tolakandro amin'ny ray ora sasany ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely ihany koa io tongava ianao manasa anao zay aza misalasala fa nisan'ny lesoko de hoe tsy tena mazoto mitady an'Andriamanitra tsy mazoto manatona an'Andriamanitra ny olona fa ndraindray aloany mitady zavatra hafa miankina aman'olona miankina amin'ny hery hafa mitady vahaolana aman'olona ao amin'Andriamanitra misy ilaina inona ny tianao ataon'Andriamanitra aminao misy ao fa tongava ianao tongava fa misy zavatra lehibe omen'Andriamanitra anao. Fara milohan'ny amaranako sy vavahako anao misy numéro telefony fandray aminao mila vavaka ianao mila torohevitra ianao na misy zavatra tianao antanina tongava salasala mitsoa anay fa voniny zay indray anao ka ivavaka ao atsika rehetra ao petrao fonao ny tananao ary raha afaka mandoaly ianao de mandoly raha manana olo ianao de petrombolohanoanao ny tananao fa raha marany anao de petromfatra maranao koa ny tananao vavaka sika tompoko raha eo sotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompony amin'ny teninao ny afatra nampitondrainao androany mino Andriamanitra fa ianao marina ianao nampitondra ny teny ary manana zavatra rehetrarehetra ilain'ny olona tompo niza manam-pinoana tsy misalasala fa manana zavatra rehetra ilaina ianao de omenao azy zany androany
fona ho an'ny olona marary manana olana anatina ady amin'ny anaran'i Jesosy didina ny aretina miala ao anatin'ny olona miala amin'ny vatana sy ny tena ray manontolo ary ny olana rehetrarehetra miala ao anatin'ny tokantrano miala amin'ny arabola miala amin'ny fiainany miala any amin'ny asa didina izany ninina olana atreny any amin'ny tribonaly dia atsahatra amin'ny anaran'i Jesosy ka omena rary ny olona io tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy tahina ny olona amen. Zay ary tompoko a ny fandarana aloha zay tain'Andriamanitra daholo raha fahasoavana tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.